Manatitry ny arahaba omba pirairitsoa atsika rehetra izay mpanjohy sy mpanaraka ny fandaharana ara-maroseho eto amin'ny televiziona malagasy dia miarahaba atsika ihany koa nahatratra izao taona vaovao 2024 izao indray ity ny fandaharana voalohany amin'ity taona ity eto amin'ny fandaharana ara-maroseho dia mirary ianao izay hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity asaina ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany ny vahintsika izay anankiroa ny mahazatra ny vahiny no raisina atao anatin'ny fandaharana ara-maroseho dia eo ihany koa ny namana izay mikirakira ny tontolo ny serasera ao anatina gazety Antsara ngamba raha marimarina kokoa no ilazana azy tsy iza akory izay fa tompon'andraikitra amin'ny gazety ngao no hiaraka amintsika ny amin'ny tapany faharoa ny fandaharana any ndao ary. Atao anatin'ny tapany voalohany fandaharana ara-maroseho androany no andraisantsika ny ry zareo avy eo anivon'ny Fimpima dia Ramatoa Filoha Anitra Andriamboavonjy sy Bandro izay filohan'ny sampana Fimpima Pity sy Pikanto miarahaba anareo mianadahy tonga soa indray. Miarahaba dia miarahaba ny mpanatrika rehetra indrindra amin'izao taona vaovao izao dia hoy izay hoe zara fity tamindray ny antahanta isandratana, zara fity tamindreny ny angoty isondrotana, fa zara fitahiana avy amin'ilay nahary izao tombo taona izao koa noho ny fahasoavany miarahaba antsika rehetra nahatratra izany taona vaovao izany, ilay toka mahenika tahaka ny masoandro, ilay toka pielina tahaka ny volana. Rehefa tonga eto nareo dia manana zava-baovao foana ny Fimpima hoentina ho an'ny mpijery ny fandaharana ara-maroseho, inona izay Ramatoa Filoha? Andesika nao diatana hitodiana ny lasa hijerenana ankehitriny hibanjinana ny hoavy vaovao ny taona dia hoy izay hoe tokony tsaroantsika mandrakariva fa ny kabary dia sokitra mitahiry sy hanovozantsika ny fahendrena malagasy. Ny kabary dia ilayntsika eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Raha fiarahamonina tsy misy kabary izany dia tahaka ny arefy lavitry ny ono ka makina sy malazo manomboka any amin'ny fahaterahana ka hatrany amin'ny fahafatesana dia tsy misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy ny kabary. Ary akoatran'izay nefa ny amin'ireo vaninandro miavaka rehetra izany ny ankafaliana moa ny resantsika eto satria taom-baovao izao dia ilayntsika izany kabary izany ka eo indrindra natao ho an'ny sokajy rehetra ny kabary amin'izay fotoan'izay raha taom-baovao ny resahana satria eo izao ny ray aman-dreny izay hiara-bahantsika fa eo ihany koa izany misy ny zanaka izay miarahaba ny ray aman-dreny. Tomboky lahy sy tomboky vavy dia hipetraka ao kahiato fa inona moa izy ity? Atody aho tsy miady amam-bato azo tsy miady amin'ny vy. Mijoro eto ny tenako amin'izao lanonana izao. Tsy mba masoandro be lohataona tompoko fa hinkitana kely eny amin'ny lanitra ihany. Koa manao azafady aho satria ny azafady mantsy fangatahn-dalana hiteny no sady famezam-boninahitra nareo itenenana. Ny amin'ny asina sy araba indray izay tsy azoko bonana ate-kanjo tolorana ny asin'Andriamanitra izay nahazo izao tontolo izao ho azy anie dia rasilazy izay efa azatra any am-piandohana ka ho mandrakizay. Tolorana ny asina ny filohan'ny nosy, ny mpitondra isatsokajy, ny folo alin-dahy ary vahoaka izay maha-firenena firenena. Engane isika rehetra hikapa hita antoniny, andidy hita amin'ny vaniny. Tompoko lahy sy tompoko vavy raradraraka vovolamena hono amparavody lanitra andrefaniny tsy endry ny alitratra raha hone labalala mirakitra taratrandro ka mahadera tendrombohitra 12. Manao azafady eo satria sady fangatahn-dalana raha iteny izany no sady famezam-boninahitra nareo itenenana. Tsy mba ny iray lovy tompony feo tompoko fa nitsikirity momba fody ihany. Koa ho mariky ny fitiavanay anao dadabe nahatratraranao ny taom-baovao dia indro misy solom-body akoho kely dia kely ka fo manolotra mameno azy tsisy nantondra voninteny ka izay era-vava no atolotra. Koa faravila hony ena farany ena sakafo fa raha sakafo any dia tsy hita. Zavatra rehetra dia misy farany avokoa. Koa apetrako ary mpengo fararako ny tenko ary izay voalazako tsy nengo. Sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Faly tokoa ny raozy rehefa tonga ny maraina ka dia mamoaka fofomandry ry anjara-taina. Ingany ianareo mbo toy ny tsy liry ny vonony tsy ho azo ny tana-piraoka
tsy ho azo ny afim-pandevony tsy hotratry ny tanam-pijinja samy ho elavelona daholy ry zanako hisany ry zafikely rehetrarehetra etraka ty aloha ataony dadabe ba mihitsy aloha indray sindrota amin'ny avy indrindranaka ely tsara izy tsy izy le faivatrika bary zany letsy lehilahy letsy elahy ely tsara zany zanako azavarina taloha loatra fianarana ihany inao fa somary zokonjokony ka ilarana zany zandrikelinao rehetra eny arika dia makasitraka atsika sotra tompokolahy makasitraka tompokolahy tompoko lahy sy tompoko vavy ity lanonana asaramanitra izay nanasany dadabe atsika menaka avy ity dia atsiarovana ilay teny hoe sambatra raha erana fa manan-kerana tretrika raha zory fa manan-kijoroana finaritra raha refo fa manan-kefona fa misy kely de kely ihany ao amin'ny filazany dadabe azy fa efa fantatra raha antsika malala ihany moa dadabe rehefa manasa tahaka izao dia ampo atsika zavikely sy tsika taranaka ny zavatra ao koa rahantsika malala fa raha misy vetiny ao dia rahantsika mitsako ary raha misy nofony ao rahantsika mihinana ary raha misy ro dia rahantsika misotro ko dia azavarina amin'ny ao akaiky ka andao izy vokoka ianao taraiky fa tokany ihany baikopetolomana dia mirary atsika rehetra azodomana ka ingany atsika rehetrarehetra mba samy ahy ihany koa izany lanonana miaraka amin'ny dadabe izany ka tsy iotony manotaoleony fa iotony masaka kosa ho vokany dia masotomana daholo ara hony e ny fikambanam-pikabary malagasy moa dia manolotra zava-baovao hatrany indrindra hoe taom-baovao ny andro ny kabary izay sopotra amin'ny tahiry sy hanovozantsika ny fahendrena malagasy ary izany kabary izany tsy misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy fiarahamonina tsy misy kabary tahaka ny arefo lavitry ny omboka makina sy malazo manodidina an'izay indrindra raha manomboka any amin'ny atao hoe terabao ka hatrany amin'ny fahafatesana ary ny kabary am-panambadiana moa ny tena hoe anisan'ny lehibe ao anatin'ny kabary ao misy koa ireo vaninandro miavaka ahitana ny kabary samihafa toy ny hoe kabary fanao amin'ny taom-baovao ary izany kabary taom-baovao izany moa dia maro karazana eo ohatra ny eny anivon'ny orinasa eo koa ny eo anivon'ny fianakaviana ny zanaka miraba ray aman-dreny ny ray aman-dreny mamaly ny arahaba izay ataon'ny zanaka ary eto moa zany bandro izay anisan'ny mampianatra ireo taniketsan'ny pikabary ireo ankizy ngamba ny azonao atao hoe milazalaza momba an'izay fampianarana ho an'ny ankizy izay misaotra indrindra raha matofilo dia manatitranitra ny araba atsika rehetra moa araba manao ny tsara ho tsaroana araba manao ny soa soavina tsy hisaraka amin'ny samara sy mananjara mandritra ity taona vaovao izay diavintsika ity marina tokoa fa ny fikambanan'ny pikabary malagasy maneran-tany ary anisan'izany ny eto Antananarivo sy ny sampana izay andreketan'ny tena moa zany ny sampana Pitisipikampo dia raha ohatra ka misy mahaliana anareo moa ny amin'izany izay irina indrindra ny ampianarantsika ny zanatsika dia misy toerana maromaro raha tsy teny fotsiny ny hoe eny Nanisana Ampefilo Andrefanambojanary zany misy zao ny ao amin'ny FJK Meritrefindra Fedanana Mamasina Ambomanarina eny amin'ny FJK Ambomandroso eny dia misy toerana maromaro no afahantsika mianatra izany sy mandefa ny zanatsika 7 taona ka hatramin'ny 12 taona andrato fahaizana ao amin'ny fimpima eny ary andao ary ho arahantsika kely aloha izay hoe fampiaran'ireo ankizy ireo izay zavatra rehetra ny ratovo ny tao anivony ny fimpima eny amin'ny fiarahamonina rehetra izay misy azy iny andao ary ny zanatratrarany dadabe ny taona vaovao izao dia indro manolotra ty izay koa ny dia malagasy totonta ela raketiny saina tsy ariana tsy avela koa indro atolotra anareo sationankely mba ho tsarina tsy adiny velively ny kanto aseho ny indrindraindrindra ny dia tsara gadona ny tena mirindra Ampiacaro
Malagasy tomboko vavy. Dobodoboka fomba naponga tabataba marokolonga asakasaky izay tsy ho tonga. Fa ny kilalao malagasy tsy ho levina fa iasiasy ka indro atolotra ianareo nisantonany amin'ireo. Andriveny ao an-tanano, izy efa matory. Andriveny ao an-tanano, izy efa matory. Iao, iao, mivoaza ilalao e. Iao, mivoaza ilalao e. Mandriveny ao an-tanano, izy efa matory. Mandriveny ao an-tanano, izy efa matory. Donjou fena kilalao e. Atao Ale avy mangataka. Avy mangataka iza yo iza. Iza re nualaina nualaina nualaina. Itoftu nualaina nualaina nualaina. Iza re nuakazi nuakazi nuakazi. Tenaksore nuakazi nuakazi nuakazi. Afiri ni futona de million. Saudezao ni futona de million. Apecharen takanale sindichana sintakanale. Takana de efam peshaka mandraksan. Simayeri batula pesa usa takalao. Oh Maria oi, oh Mataja oi, Zufirana oi, Anabaja oi. Ny fanetanana moa zany ao antsika ray aman-dreny indrindrandrindra mahatsara ny ankizy ary na ny tanora na isika ray aman-dreny ny mianatra kabary satria manapahalalana ny amin'ny resaka malagasy ny fomba mampanao isa-paritra ary ny fahafahana miteny sy mandahateny mason'olona voaray ao anatin'ny fianarana kabary daholo zany dia mandrisika atsika ary misy fiteny zay avy any atsimo any hoe ajao ty amin'ny tena fa ny any hafa tsa omena dia manantena atsika toko. Fipima ankalaza ny 5-5 taona amin'ity taona 2024 ity zay tiany tenin-drazany, tiany tanin-drazany, zay no teny filamatra ka hoy izay hoe andere hiaraka aminay mba hiara-iaro sy hanondratra izany fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary izany. Dia isaorana fena ianareo menadahany tonga ny vahiny teto amin'ity fandaharana voalohany tamin'ity taona 2024 ity mirary fahombiazana trano ho an'ny fimpima izahay rehetra eto amin'ny televisiona malagasy. Makasitraka anareo televisiona malagasy, makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandaharantsika dia ho tao-pahasoavana, ho tao-pahombiazana ho antsika ity taona ity. Raha Marsio dia tsy manavaka tokoa na izy ianao mikirakira an'izany ara izany izay miaina ao anatin'izany tontolon'ny ara izany dia afaka mivahiny ato anatin'ny fandaharana avokoa. Izany indrindra no antony indray ny antsonay sy nanasanay ny gazety Nga androany ato anatin'ny fandaharana ara Marsio dia tsy izy akory izany no vahintsika ato fa i Madame Faratina izay tompona andraikitra ara-barotra ao anatin'izany gazety izany. Miarabanao Madame Faratina. Ya, avy hatrany dia resadresaka sika satria ianao tonga eto dia tianay raha mba hampafantarinao anay tokoa hoe nanahoana sy nanahoana ny andohany zany gazety Nga zany, ny tantaran'izany gazety zany satria misy ny gazety izay mahaliana ny olona tokoa izy amin'ny fananana izay hoe zavatra mampiavaka azy zay. Ny gazety Nga zany ny tena nitombohan'izy io aloha tamin'ny taona 2000 tany. Ny tamin'ny antony namoronana anazy io zany hoe ny antony namoronan'ny tale-panorona azy dia noho ny tiana fanasongadinana ny bande dessinée malagasy, zany hoe fanaovana sary malagasy zany hoe fanasongadinana ireo sary fa amin'ny teny malagasy. Zany hoe fampanao sary moa zany ny mpanorona anazy io fa
namorona an'io mihitsiny izy a nataony amin'ny fomba atao hoe gazety zany fa tsy natao boky mba ho afaka jifain'ny rehetrarehetra dia tamin'ny voalohany zany izy io a dia tia gazetin-gah ty moa no nentombohan'le izy tamin'izany moa izy mbola tsy nivoaka isan'andro fa mbola indray mandeha isan-kerinandro ihany taty aoriana izy voavoaka isan'andro dia hita ao anatin'ny misongadina ao anatin'le izy zany a dia ny blagy aloha zany hoe amin'ny fomba mampiome zany anaovany gazetin-gah anazy sary no tena misongadina ao anatiny a fa ao ihany koa ny resaka lahatsoratra ny tantara an-tsoratra ihany koa mba hoe ho samy manana ny anjarany daholo ny mpanjifa tsirairay fa mipetraka foana ihany le maha-gazetin-gah ny gazetin-gah dia ny sary zany hoe ny resaka momba ny fanaovana sary rehetrarehetra na ny fomba mampiome izy io a na hoe tantara mitohy dia taty aoriana moa mitsiry ihany ny hevitra dia namorona ihany koa ity atao hoe nga sary sy soratra ity indray dia amin'ny fomba ny amoana azy moa dia amin'ny hoe gazety foana ihany mba ahafahan'ny tsirairay manjifa satria ny vidim-piainana efa fantatritsika ihany amin'izao fa sarosarotra le vidina boky dia natao amin'ny paozina gazety foana ihany izy fa ny tena hita anatin'ity nga sary soratra ity indray zany amin'ny maha sary sy soratra izay dia ny tena betsaka ao anatiny a dia ny sary sy ny soratra sary aloha ny tena misongadina voaloha satria izay zany le hoe esprit-ngah zany hoe misongadina foana ny sary ao anatin'le izy ny sary izay hoe misy foana koa ny amin'ny fomba mampiome anisany mbola notazon'ny mpanorona anazy hatramin'izay foana io ary nampitainy aminay taty aoriana rehetra mihitsy hoe ny antsika na manoratra lahatsoratra arany a dia amin'ny fomba mampiome dia ato moa anatin'ngah sary soratra sady misy ny sary misy ny soratra ihany koa fa ihany koa ankoatra ny hoe sary amboarina dia misy ihany koa ny sary alaina izay zany mampiavaka ny nga sary soratra satria nampidinao atao ihany koa ny atao hoe photo roman zany hoe tantara sary alaina indray zany izy amin'izay fotoana fa mbola sary foana no misongadina rehefa taty aoriana be moa zany dia nangatahany mpanjifa mba te hanana ny atao hoe boky tena hoe ranoray blague ry zareo te hoe ifanitika ranoray zany ao anatin'le izy dia navoaka ty atao hoe best-of-ngah ny anton'le anany hoe best-of-ngah dia satria reo best-of reo tsara indrindra mivoaka tamin'ny gazetin-gah sy ngah sary hatramin'izay mihitsy a no ezahana navoaka tao anatin'ny ty atao hoe best-of-ngah ty indray zany tena tsisy soratra sary ranoray ty blagy tantara mitohy ranoray no hita ao anatin'ity dia ty zany a ty zany natao hoe magazine ny paoziny amin'izay fotoana fa tsy natao hoe gazety satria amin'ny sary anazy ranoray tsisy soratra moa dia tsy mety raha atao hoe gazety dia izay zany nantonamorona an'le best-of-ngah hatramin'izao izy io tamin'ny voaloha izy io mivoaka isaky izay te hivoaka fa amin'izao izy efa mivoaka isam-bolana le best-of-ngah io zany a jifaina amin'ny vidiny ariary dia nandeha teny ihany ny fotoana nifandray teny foana izay sy ny mpanjifa ny gazetin-gah dia namoaka ny zareo namoaka hoe tonga taty aminay mihitsy ny zareo tena namboatra gazety nataony paozy ohatr'izao nangonina ny gazety teo amin'ny 50 isa teo a dia namboariny sous forme-na album dia teo zany no entiny taty dia nangataka izy hoe manera raha mba atao ohatr'izao daholo le taloha sy mba hanarahana an'le tantara hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany dia namorona ny album angah zay zany hoe tsisy very ao anatin'le gazety fa na ny tantara an-tsoratra na ny tantara tsara dia afaka arahana hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany daholo dia tony a le atao hoe vakoka satria tsy le efa taloha be efa tamin'ny taona hoe 2005 tany na ohatr'izany zany tony no naverina natao sous forme-na album ohatr'izao indray dia izay moa zany zao fivoaran'ny gazety hatreto fa ny tena farany indrindra satria ao anatin'izay hoe maha-bande dessinée azy zay ohatran'ny zareo vazaha ihany dia manana ny atao hoe héros koa tsika le héros ao anatin'le gazety zany le héros ao anatin'le fanaovana sary dia fangatahan'ny mpanjifa ihany koa ny atombohan'izy ity hoe zay mba anaovy t-shirt lokona ozy izy zay mba anaovy t-shirt supermam satria
tianay ireo olona ireo tianay ny zavany personnage ao anatin'le izy a dia namorona an'izay zay teo ao anatin'izay ty zao ohatra ny ty zao inokony ty zao inokony ty dia ao anaty tsy maintsy asongadina foana ihany koa zany le toetra nokona ao anatin'le tantara ohatra fotsiny izay dia izay no entina aseho anatin'le t-shirt le zavatra ataonay zany zany hoe miezaka foana zany zay manatanteraka an'izay tahetan'le mpankafy dia izay no antony hoe misy daholo amin'izao ngamba ny rehetrarehetra ny album ny t-shirt ny gazety sy ny best-of reo zany aloha zao fivokatra angahatra madame Faratina tsy haiko na afaka valianao ty fanontaniana kely ty hoe inona ny antony misafidiananareo any hoe andao iompana tanteraka ao anatin'izay hoe bande dessinée sy somary mampiome zay zany ao anatin'le fanoratana asa fanoratana sy famoahana gazety raha mihoatra amin'ny gazety samihafa zay mivoaka eto Madagasikara. Iferahantsika mahalala kosa moa ngamba amin'izao le fiainana eto Madagasikara be da be ny olana sy ny zavatra rehetrarehetra iainantsika eto dia anisan'ny tena anankiray antony anaovana le zay esprit ngatondrana anazy zay zany hoe amin'ny lafiny mampiome zay aloha tena misongadina ao anatin'le gazety nga ary misongadina koa ny sary mba hampafalifaly anao no namaky anazy fa tsy hoe vao mijery vaovao akory dia hoe nisy trano ohatrotary nisy trano ohatrotary dia efa iny moa efa hitany amin'ny hafa iny dia mba amin'ny fomba hafa indray zany mamaky gazety nga ianao dia mba amin'ny fomba mahafinaritra na mamoaka vaovao ary manko izay zao misy vaovao mety hoe mahasositra fa ataonay amin'ny fomba mampimela izy atao anatin'le gazety dia mba mampifalifaly ny malagasy zay no tena anatin'le izy. Gazety firisan'andro io no atotan'ny gazety raha nga zao eo amin'ny 20,000 exemplaires eo isan'andro zany hoe efa fiainao aloha eraky ny faritany Madagasikara efa miparitaka izy io fa tsy hoe Ratanarivo ihany dia ohatr'izay nga sarisoratra ny somary ambonimbony izay. Resadresaka izay nifanaovana tamin'ny mpanao sary tato amin'ny gazety ngano raha antsika kely angamba eto aloha isetontsika kely. Sary nisa zao no amboariny tovy kely eto. Sary nokona zany hoe zay héros avoakako amin'ny gazety nga. Aveza le aingam-panahy tovy kely amin'le nokona. Ny aingam-panahy zany ohatrany hoe tarataratra amin'ny olona eny ihany zany hoe izy vendrambendrana zany. Izavy ireo héros efa noforonin'ny tovy kely zao tato amin'ny gazety nga. Zany manao an'le hoe izy telo moustiquaire zany hoe nalaina somaro nalaina avy amin'ny hoe les trois mousquetaires ihany fa novahana fotsiny ihany ny fanoratra azy dia misy ihany koa le hoe supermambo dia misy le ramily. Inona ny tena manano sarotra amin'ity fanaovana sary ity tovy kely? Ny fanaovana sary zany iny efa mikoriana ao anaty raha iny fa le no somaro manano sarotra kely eo amin'le famoronana an'le hevitra zany le scénario zao zany izy aloha zany ny sehatra azo amoahana azy sisa dia amin'ny lafiny gazety sisa dia misy ihany koa reo namana mpanao sary sasany zany zay mifandray amin'ny vahiny any ivelany dia atao zany dia alefa amin'ny internet sy anany zany no ananovana azy dia taty aoriana zay no nipoiran'ny hevitra tamin'ny Andriamatoa Tale mpanorona ny gazety nga izy raha teo koa mpanao sary dia izy zany mbola te hamoaka an'le izy foana dia natao tamin'ny alalan'ny gazety le izy satria le gazety zany mba afaka midy moramora kokoa noho n'le boky.
ny gazety aloha ngamba ny hita eny amin'ny mpivarotra gazety isan'andro Madamo Faratina fa raha ohatra ka misy olona mba te hanjifa ny t-shirt sy ny boky izay efa voarakitra lehibe io aizany mety ahitana an'izay. Araka volazanao teo hoe gazety dia best-of ihany koa efa hita eny amin'ny mpivarotra gazety sy eny amin'ireny karazana station de service ireny ahitana anazy daholo. Fa ny album zany hoe ny album angasary sy ny album ngatsotra zany hoe ngatsotra moa fiantsoana anazy ngamaitso dia ireo hita ato aminay aty Androndra aty amin'ny gazety Nga zany no ahitana anazy. Misy ihany rehefa misy fotoana le manao exposition tamin'ny fotoana zao zay nanao fa zao aloha mbola tsy misy le izy dia fa amin'izao aloha zany mbola le ato ampiasana zany afaka hivarotana azy afaka manantona aty ianareo izay hanjifan'ny ny album Nga sy album angasary soratra dia toy izany ihany koa ny t-shirt izay te mba hanana an'ireto hoe roantsika malagasy reto io zao izy super mam ty izay mba te hanana dia afaka manjifa ato aminay vita malagasy ato isanjato reto sady tsy hitanay zanaiza fa ato ihany ny ahitana anazy dia tongava manjifa aty amin'ny gazety Nga fa sady tsy lafo ny vidiny nefa tsara tarehy no hafakely. Misy amin'ny habeany rehetra? Misy amin'ny habeany rehetra hatramin'ny ankizy kely manana ny anjarany daholo na ny kely indrindra satria ny ero amin'ny gazety Nga koa dia misy ho an'ny ankizy ohatry ny hoe hidita zao izany hoe misy hatramin'ny kely indrindra roa taona ka hatramin'ny lehibe indrindra taizy ngeza indrindra zany misy rehetrarehetra. Eny ary ifaraparana sady sika Madamo Faratina isaorana be dia be ianao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana teny farany sy fanentanana ho an'ny mpijery ny fandaharana ara-maroseho. Misaotra ny fandaharana aloha nandray anay gazety Nga zany tamin'ity fandaharana ity dia fanentanana hoe za manome antanantsika foana hoe manjifa vita gasy fa atsika io ary mampivoatra ny toe-karenantsika io mampivoatra antsika ihany koa zany dia mazotoa foana manjifa ny vita gasy dia mazotoa foana koa mifanditika miaraka amin'ny gazety Nga. Eny ary dia mirary soa tanteraka ho an'ny gazety Nga dia mirary zava-baovao hatrany ho anareo ihany koa mba hivoaka ho an'ny mpijery. Ie dia misaotra indrindra tompoko dia mirary soa koa. Dia izay no mamarana ny fandaharana ara-maroseho androany isaorana be dia be ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny ny famerenana ny fandaharana tsy miova fa dia isaky ny talata maraina ihany. Isaorana ihany koa ny teknisianina rehetra izay mikirakira ny sary sy ny feo mampita an'izany tany tokantranontsika rehetra avy tany. Ny fandaharana ara-maroseho izay efa azontsika arahana ny amin'ny YouTube sy ny page Facebook dia efa omenanao eo ambany io daholo afaka narahanao an'izay fandaharana izay. Dia tsy adinay hatrany manasa antsika izay te hiara-iasa amin'ny fandaharana ara-maroseho aza misalasala miantso anay amin'ny laharan-tarobia izay efa omenanao eo ambany eo dia amin'ny herinany toy izao indray ara fotoana antsika mandram-piona daholo.